dia mbola amin'ny fifaliana trano no afahana miaraka amintsika indray ho anatin'izao fotoana izay andraisantsika amin'ny fampahirezana fa amin'Andriamanitra izao. Vavakisika Jehovahandriamanitra ray misaotra anao mandrakariva satria Andriamanitra tsy mba manafina aminay ny marina ianao fa nasoana ratsy ambaranao mandrakariva ny tsara no tianao raisinay kanefa raha miodina izay tompo dia mitondra anay taka ny zanaka ianao manafay ankatahanay aminao dia mba hisokafany masom-panahiny amin'ny alalan'ny fanahinao masina ahafantaranay mandrakariva ny sitraponao. Tenena indray Jehovah fa mihaino ny mponomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva manohiatrantsika ny fampahirezana raisitsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary reny matoa resahana dia Andriamanitra tiantsika tiamerina antsika ho anolonany mba hifikitra bebe kokoa aminy amantatra ny sitrapony satria nenonenona nataontsika ety ambany masoandro tsisy olona hafabela tsisy firenena hafabela fiombany fahefan'Andriamanitra mandrakariva ary mitsinjo ny vahoak'Andriamanitra honena ny vahoak'Andriamanitra ary mitondra ny olona tahaka ny zanany mihitsy Andriamanitra. Raha tsara ny zavatra ataon'ny olona dia mamaly soa Andriamanitra, ratsy ny zavatra ataon'ny olona tsy tonga dia mandringana Andriamanitra fa mampitandrina manafay izy ary misy fahoriana mianjady dia kofe hisaritan'Andriamanitra ny olona mba hiverina aminy. Izany no lesona sotomintsika. Latsaka voalohany toko 20 hitantsika iny ny etraketraka ataon'ny Siriana tamin'ny zanak'Israely ary fanapolofona fa mivanim-potoana mbola mihaino ny feon'Andriamanitra ny mpanjaka mamindra fo Andriamanitra miditra amintsihatra izy mandrava ny fahavalo Andriamanitra manome ny toromarika rehetra mba ho arahana ary Ahaba aty amin'ny mpanjaka voalohany toko 20 izay nyresantsika dia nihaino ny feon'Andriamanitra mandrakariva ka na dia teo ary ny fandrahonana mafy nataon'ny Beny Hadada sy ny miaramilany dia nahaka ny hareny ary ny zavatra nahatezitra ny Ahaba ary dia hoe aniraka ny mpanompo ny Beny Hadada miaraka ny miaramilany rehetra tena hiditra isa-tokantrano hisavana isa-tokantrano haka zay zavatra tiany ary teo no mitodika n'izay ny Ahaba nanontany ny mpanompon'Andriamanitra ary tamin'ny io nanao fahiranom-bolona tsy namely ny Siriana kanefa dia tonga niafatra avy amin'Andriamanitra. Dia antsika mpanjaka voalohany toko 20:17 ary indro nisy mpaminany nanatona ny Ahaba mpanjakan'ny Israely sy ka nanao hoe izao nolazain'i Jehovah hitanao va reo olona marobe rehetra ireo mindro atolotra eo an-tananao reo anio dia fantatra ho fa zano Jehovah toky nomen'Andriamanitra an'ilay vahoaka izay nentehitra aminy na inona ninona mety hoherin'ny Beny Hadada sy ny miaramilany teny niraisina avy amin'Andriamanitra atolotra Jehovah eo an-tanany zanak'Israely ireo fahavalo rehetrarehetra ireo. Tonga tokoa ny vanim-potoana resy ny Siriana nandositra ny Siriana kanefa mbola nisy ihany teny tonga ary reny zavatra mitrango ireny tsy hoe mila vaniny akory Andriamanitra fa mbola nilaza le mpanompon'Andriamanitra ny 20 efa resy eo ny Siriana dia mbola nampitandrina ihany ny mpaminany ary ilay mpaminany ozy nakany amin'ny mpanjakan'ny Israely ka nanao tamin'ny mahireza tsara ozy ary fantaro sy izaho izay ataonao fa raha mierina ny taona dia akatra indray ny mpanjakan'ny Siria hiady aminao. Andriamanitra mahafantatra ny zavatra hitranga foana na nitety dratsy izay konokonon'ny fahavalo na dia amin'ny fotoana lavitra azy fa rehefa tena ankasitrahan'Andriamanitra ny olona dia ampahafantariny dia mimeloha tsy hitsahatra ny fahavalo fa hitady ny fomba rehetra hamelezana mandrakariva dia inona tokoa no toe-javatra mitranga
mampiseho fa mariny eo Andriamanitra eo. Ary eo ny lesona lehibe tsara sy tombontsika satria be dehibe ny olona tsy manaiky ny Andriamanitra ivavahan'ny kristianina tahaka ny sirianina. Izy tsy atoky mihitsy ny Andriamanitra zay ivavahany zanak'Israely, mpanompo sampy izy, tsy manana ny Jehovah Andriamanitra. Ary io koa nefa hitantsika tao amin'ny tantaran'ny Egipta, ary tena teny naloko ny vavan'ny Farao mihitsy tamin'ny Mosesy, tsy fantatro zay Jehovah, noho izany tsy alefako ny zanak'Israely. Tsy anaiky mihitsy izy satria mieritreritra izy hoe satria tsy Andriamanitra nivavahany Jehovah Andriamanitra dia tsy anana fahefana aminy. Dia torak'izany koa ny sirianina satria mieritreritra izy fa tsy Jehovah Andriamanitra nivavahany dia mieritreritra izy hoe tsy anana fahefana aminy Andriamanitra, dia mipirofo na izay ny eritreriny tsy misakana ny Jehovah. Tsy amely zany zay fanampirofony fa Andriamanitra Jehovah Andriamanitra ny Israely no Andriamanitra toka mamaly ny firenena rehetra arak'izay toetrany, araky ny asany. Dia hitantsika fa nampahafantarina dia mimeloha ny zanak'Israely, kanefa eo anatrehan'izay ninoninona koa fampitahorana nataon'ny Egipta, ninoninona fampitahorana nataon'ny Beni-Hadada sy miaramilany. Tsy manana fahefana kosa amin'ny zanak'Israely ny Andriamanitra sy ny hery zay fikirin'izy ireo. Dia torak'izany koa na inona ihany koa zavatra eritreretin'ny olona amin'ny fanaratsiana ny Andriamanitra ny kristianina, zay hery rehetra enteran'ny olona manda any Jehovah Andriamanitra, tsy Andriamanitra, tsy manana fahefana ny kristianina fa saingy ny Andriamanitra ny kristianina manana fahefana ho amin'ny olona zay tsy mety mino azy, kanefa Andriamanitra tsy mamely aloha raha tsy napahafantatra izy misy zany Jehovah Andriamanitra zany, misy zany Andriamanitra ny kristianina zany. Ary zay ny tokony hijoroany ny kristianina rehetra, kanefa tsy de mety nefa miady hevitra fa velao Andriamanitra no aneho ny heriny fa fahadalana nandeha hiady hevitra, andeha hanapirofo anka tena ny Andriamanitra iny tena izy. Tsy miditra am'izany, torina fotsiny marina, manaiky ny olona tsara, tsy manaiky ny olona anasy sy Andriamanitra iny. Nambara tamin'ny Ahaba satria mbola nifandray tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Ahaba zay lazaitsika hoe mpanolo-tsaina. Dia inona ny zavatra nitranga tanteraka tokoa le zavatra niteneny tamin'any, satria rehefa tonga tokoa ny herintaona dia ny 720 ny mpanompon'ny mpanjakany Siria, Andriamanitra ny avoana ny Andriamanitra izy ireo izy ako izany no nahareseny atsika, ka aoka ange isika io ziady aminy eny tany lemaka raha tsy horesitsika izy ka izao zavatra zao no ataovy esorony mpanjaka samy ala amin'ny toerany avy ka sy mpanapaka isolo azy. Ary ianao kosa de maka miaramila ho anao toraky ny miaramila anao zay maty teo ary soavaly hosolon'ny soavaly sy kalesy hosolon'ny kalesy ary ady aminy eny tany lemaka isika de ahery no izy tokoa. Ary nanaiky ny tenindreo izy ka de natao zany hoe nisoloana daholo le tokony andraikitra ny heverina fa tsy naomby teo ambany fahefany Beni-Hadada, fa nisoloana olona heverina fa mahatoky ary tena nahatoky tanteraka mihitsy ny hery zay nananana izy. Aka resitsika tany tendrombohitra ny Andriamanitra ireo, Andriamanitra ny tendrombohitra fa hoentisika eny amin'ny tany lemaka de tsy maintsy ahery tokoa isika. De nakeny mpanjaka zany toromarika zay avy amin'ny mpanolo-tsaina zay nivakitsika ary amin'ny baiboly amin'ny teny dimy hoe ny mpanompo ny mpanjaka ny Siria taminy ny 720 ary amin'ny baiboly dimy de zao ny ilazany azy hoe ny minisitra ny mpanjaka ny Siria taminy, zany hoe nanana minisitra ty mpanjaka ty zay nekeny teny nanomeny toromarika rehetra de nitaterahan'ny mpanjaka zany de inona ny zavatra nitranga tonga indray satria mbola nyainy feon'i Jehovah ny mpaminany ary no nyherina ny taona ozy nandamina ny Sirianina Beni-Hadada de niakatra nakany afeka hiady amin'ny Israely. Ary ny zanak'Israely kosa de nalamina sy novatsiana ka de lasa hiady aminy. Ary ny zanak'Israely nitoby tandrefiny toy ny osy andia ny kely roa toko fa ny Sirianina
kosa nanenika ny tany zany hoe rehefa mijerevana le Israely manoloana ny Siriana tsy misy dikany ange andiany kely rotoko tahaka ny osy andiany kely ozy zany hoe milaza fahavitsiny zany kanefa ny Siriana kosa nanenika ny tany satria be de beko mpanjaka 20 zany de le mpanjaka nefa hita fa tsy nahomby de soloana gouverneur de manoloana reo Siriana marobe reo tsy nanatahotra ny zanak'Israely satria mitenin'i Jehovah no tonga de lasa ny fanarina tamin'izy ireo rehefa tonga ny fotoana ny zavatra mamperitreritra de ty nankasitrahan'Andriamanitra veny Israely ka raha nankasitrahan'Andriamanitra maninona mbola misy fahavalo tonga hamely any eo zany ny malasa fisainana tsika satria be de be koa ny fitoriana filazantsara tena milaza fa miankina amin'Andriamanitra kanefa izy mieritreritra hoe raha Jehovah momba de tsisy problème tsisy fahavalo hamely fahadso-kevitra be de be zany fa arakaraka ny androsotonao hiaraka amin'Andriamanitra vao maika be de be ny fahavalo ary ny zavatra tsy takatry ny olona tena satana mihitsy nge ny miditra ao anatin'ny sain'ny olona mba hamely ny olona mahatoky an'Andriamanitra ahatonga ny olona tena hiala amin'ny finoana ahatonga ny olona himotra de iny hoany amin'ny fahaverezana mandrakizay fa ny olona tsy mijery tsony rehefa tonga ny olona tsy mahajery tsony le fiainana mandrakizay fa zay hoanina zay hotafiana zay hosotrona zay ny masaka ao an-tsain'le olona de manjary diso na de ny fivavahana ataony ary satria mentehitra amin'Andriamanitra noho ny zavatra no fotsiny fa tsy mitsinjo ny fiainana mandrakizay mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy mandalo ady tsy maintsy mandalo ady de tahaka ny zanak'Israely ihany keo baiko angeno nomeny avy amin'Andriamanitra fa nampahafantarina de meloa iverina Siriana isy fahavalo tena maro be tsy tambisaina amely kanefa ny 920 tonga ny toky zay avy amin'Andriamanitra ary nanatona le lehilahin'Andriamanitra ozy ka nilaza tamin'ny mpanjakan'ny Israely hoe zao ny lazain'i Jehovah satria ny Siriana nilaza hoe Andriamanitra ny avona ihany Jehovah fa tsy mba Andriamanitra ny tany lembaka de atolotra eo an-tananao reo olona marobe rehetra reo ka de ho fantatrao fa zany Jehovah raha mbola tsy mino zany na mbola misalasala Iaba sy ny zanak'Israely ny tombo ny herin'ny fahavalo namely ary vao maika romotra satria efa resy izy teo ny eo manatsara izy nandritra ny herintaona hamely mafy mihitsy kanefa ny zavatra mitranga mbola tokony nomena any Aba satria mbola nieny feon'i Jehovah reo olona maro be rehetra reo izy atolotra eo an-tananao de iorona tanteraka anao ka afantatra sa le Jehovah le tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ijeritsika andeha ny soratra masina nanamafy izany Matthieu 7 ny 420 zao ny voasoratra ko am'izany ozy nazovo mandre zany teniko zany ka makato azy de hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy zay nanorona ny tranony teo ambony vatolampy misy tenin'Andriamanitra tonga ary nge matetika ny tsy ampy amin'ny olona tena mentehitra amin'Andriamanitra izy milaza fa kristianina izy milaza fa Jehovah no Andriamanina milaza fa Jesosy ny mpamonjy azy kanefa de zao ny tenin'Andriamanitra tsy akatoaviny rehefa tena zahana ny fitondratena ananany tsy mifanaraka amin'izay sitrapon'Andriamanitra ny toetrany tsy araka le tenen'i Jesosy Kristy hoe oka ianareo ho tanteraka tahaka ny fantaterahan'ny rainareo zay any an-danitra aoka ianareo ho mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo tsy manana an'izay toetsain'izay fa anarany fotsiny kristianina kanefa ny fanapahan-kevitra raisiny tsy mifanaraka amin'izay lazay ny soratra masina amin'Andriamanitra zany de fitiavana rinany atao hoe fitiavana miaino ny feon'Andriamanitra makato zay rehetra voalazan'Andriamanitra ary satria raha tena an'Andriamanitra zanak'Andriamanitra kely tsika ka raha zanak'Andriamanitra ny fomba tena anehoana fa zanak'Andriamanitra de zao miaino ny feon'Andriamanitra fa tsy hoe mandray fanapahan-kevitra arak'izay itiavako azy hitondrana vaolana fa miaino ny sitrapon'Andriamanitra ary nambara tamin'ny Aba zany
atolotra eo an-tanànanao ireo olona marobe ireo izy de fantatrao fa zanao Jehova ary teny toky omen'Andriamanitra amitsika zany amin'ny vanim-potoana tena tapa-kevitritsika hiverina amin'Andriamanitra na manahoana ery ny fahavalo mamely tsy maintsy mivoaka mpandresy ary ny atonga atsika ho mpandresy mba hatonga atsika hafantatra fa Jehova ny maso mandidy amin'ny firenena rehetra ary mariny zany mandraka ankehitriny aty amin'ny Matteo 7 ny 7:20 ko amin'izany nazofo mandre zany teniko zany ozy ka makato azy oarina amin'ny lehilahy manantsaina zay nanorona ny tranony teo ambony vatolampy lehilahy anankiray nandre ny teny de nankato zany nataon'i Jesosy hoe lehilahy manantsaina ary oariny takany lehilahy nanorona ny tranony tambony vatolampy. 5:20 latsaka ny ranonorana misy rikabe sady ny fofofo ny rivotra ka namely zany trano zany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina tambony vatolampy tsy nisakana ny loza tsy tranga am'ty lehilahy manantsainy ity le fandrenesan'ny teny sy ny fankatoavana azy fa na izany ary ny toetrany de zao tonga ny loza tonga ny ranonorana tonga ny rikabe ny fofofo ny rivotra na amely zany trano zany tsy nianjera izy satria naorina teo ambony vatolampy zany hoe tsy azo itopoteny fantatra satria natoky sy nankatony tenin'Andriamanitra de tsisy loza fa ny zavatra miavaka kosa de ty na tonga rano loza misy fierovana ataon'Andriamanitra ao amin'izany olona manantsaina nandreny teny ka nakato kanefa tsy an-taniny zany ndray misy karazan'olona ndray 5:20 fa zay rehetra mandreny teny kozy nefa tsy mankato azy de oarina amin'ny lehilahy adala zay nanorona ny tranony teo ambony fasika samy hafa de inona ny zavatra mitranga latsaka ny ranonorana ka nisy rikabe sady ny fofofo ny rivotra ka namely zany trano zany ozy de nianjera izy ka loza fianjera na manantsaina andreny teny nankato na lehilahy adala nandreny teny fa tsy nankato mitovy ny loza namely de takan'izany keo eto anivy ny firenena zavatra misy ange misy ny olona tena mitoky amin'Andriamanitra tena mankatoa an'Andriamanitra kanefa na samy kristianina ihany aza de misy koa ny kristianina anarany fotsiny fa io tenin'Andriamanitra io nge nizana toetra hoe tena raha jerevana amin'ny antsipria ny zavatra voalaza anaty soratra masina mankantò izany ve fa misy koa nefa ny olona fantaniany ny fitoriana ny filazantsara fa manda manao an'Andriamanitra tsy misy hoe tsy izy zany Andriamanitra zany kanefa rehefa tonga ny loza mitovy kely loza miatra tsy hoe navahan'Andriamanitra hoe ianao mivavaka amika de tsy miatra aminao ny loza fa ianao tsy mivavaka amika de ho asian'ny orana ianao ho asian'ny rikabe ianao ho asian'ny rivotra mifofofofo ianao fa mitovy fa ny sefaranony tsy mitovy ny sefaranony tsy mitovy misy ny olona matoky an'Andriamanitra misy ny olona tsy matoky an'Andriamanitra fa ny loza zay mitranga ety am'ty zao tontolo zao ty manjo ny olona rehetra na marina na tsy marina na mivavaka am' Jehova na tsy mivavaka am' Jehova fa oarina taka ny lehilahy manantsaina fotsiny zay nandreny teny ka nankato ny loza metraka aminy tsy manana fahefana aminy fa misy fiarovana mahagaga avy amin'Andriamanitra tsy atonga azy midaraboka misy zava-miafina ngeza be ange ao anatiny hoe lehilahy nanorona ny trano tambony vatolampy eo fa le nandreny teny tsy nankato io ihany ny loza mitovy ny nanjoan'ireo olona reo fa ny zavatra mitranga namely ny rivotra mifofofo namely ny ranonorana namely ny rikabe loza ny fianjeran'le trano azy tsy mitovy ny sefaran'ireo olona reo ary toraka zany ko tsy maintsy ataon'Andriamanitra miavaka ny zavatra mitranga eo anatreny olona matoky azy sy tsy matoky azy ary io ny resahantsika tamin'ny Exodosy 9:1 afatra nampitainy Jehova ary mantsoa atsika io fa tsika no manamarina an'izany mandritra nyty taon'ity Exodosy 9:1 ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy ankehitriny ho hitanao zay ataoko amin'ny Farao
fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery a no androany azy. Hitanao zay ataoko amin'ny Farao, zany hoe airato ny masonao. Fa izy zavatra hitranga ny Farao sy ny Egypta, fa izy zavatra hitranga koa amin'ny Mosesy sy ny zanak'Israely. Fa ny mampiavaka azy fotsiny de ity, le mankatò sy ny tsy mankatò. Fa ny loza hiatra amindreo mitovy, fa ny loza manjondray tsy mahavoa Mosesy sy ny zanak'Israely. Zany hoe tao amin'ny tany anankiray nandalo ny loza fa tsy miatra ta Mosesy ny zanak'Israely, fa miatra amin'ny Farao sy ny Egypta. Zay nyresahantsika hoe rehefa tena fakafakainy io teny io de aty amin'ny Malaky, boky farany eo amin'ny testamenta taloha, Malaky 3 de zao ny voasoratra eo, ny 9:20 ka hatramin'ny 12. Koa ary tamin'izany ozy zay natahotra an Jehovah de samy resaka tamin'ny namany avy, ary Jehovah niainoka nandre izany a, ary nisy boky nosoratana teo anatrehany a ho fahatserovana zay matahotra an Jehovah sy mihevitina anarany. Ny olona matahotra an Jehovah tsy mangina, tsy maintsy miteny izy de miresaka amin'ny namany. Fa maninona miresaka amin'ny namany? Namana manahoana ty fampiresahany ty? Namana saminy matoky an Jehovah de mifampahery, fa misy koa ny namana tsy azo lazaina hoe fahavalo, namana zay tsy mbola mahalala an Jehovah anambarana marina. Fa miankina am'le namana indray mety manana an Jehovah ho andriamaniny fa mandany heriny, kanefa koa mety tena tsy nirarahan Jehovah, kanefa tsy maintsy mandre ny sofiny. De zay natahotra an Jehovah io zay nyresaka, fa ny zavatra mitranga ohatra misy boky soratan'Andriamanitra ho fahatserovana zay matahotra an Jehovah sy mihevitra ny anarany ho avahan'Andriamanitra ireo. De ny 5:20 ho rakitra sy ho ahy ireny ozy amin'ny andro zay ho tendreko hoy Jehovah tompony maro, ary ho antra azy ato ny mianatra ny olona ny antra ny janany lahy zay manompo azy. Ho rakitra sy ho ahy ireny amin'ny andro zay ho tendreko. Misy vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra takany tamin'ny zanak'Israely raha afaka herintaona mambara tamin'ny Aba iveriny reny, amelindray reny, fianao aza matahotra fa atolotra eo an-tananao reny olona marobe ireny de ho fantatrao fa zany Jehovah. Misy fotoana voatendrin'Andriamanitra fa io tsy inon'ny olona io kanefa zany ny teny mampahery ho an'ny olona matahotra an Jehovah. Inona zavatra mitranga loza fomba filazan Jesosy azy hoe tena rivotra mifofofofo ranonorana rika miseho amin'ny fomba rehetrarehetra zany, tsy maintsy mitranga zany. Kanefa de zao am'izay vanim-potoan'izay amin'ny andro voatendrin'Andriamanitra ozy de ho antra azy toy ny olona antra ny zanalazy zay manompo azy, ny dika le manompo mankatò manaiky. De ozy lazainy ety amin'ny 9:20 ka de ho hitanareo indray ny tsy vitoviny marina sy ny meloka de ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra afaka tanteraka. Fa tsy afaka milaza hoe satria manompo an'Andriamanitra de tsisy zavatra mafy tsy maintsy adalova, mandalo ireo fa entin'Andriamanitra ampafantarin'Andriamanitra eo amin'ny olona rehetra, ny olona zay miankina amin'Andriamanitra kosa arovany. De matoky sy mihina fa izy aloha ny teo maniry teo tratry ny loza, fa ny fepetra fotsiny de zao manompo an Jehovah, manompo an Jehovah. Ka raha tena manompo an Jehovah zasy ianao de ampitao samy miteny amin'ny namany avy andeo re olona iverina amin'ny Jehovah fa ny tenin'i Jehovah de ho antra azy takan'ny olona antra ny zanany lahy zay manompo azy izy. De hitanareo ny tsy vitoviny marina sy ny meloka ozy de manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra, ny fiarovan'Andriamanitra de ho tanteraka amintsika lay teny ireo olona marobe fahavalo tady amely anao reo atolotra eo amin'ny tananao ireo, ary am'izay vanim-potoan'izay ino ianao fa Jehovah n'Andriamanitra. Fa afakisika misaotra anao Jehovah Andriamanitra reny ny teninao indray zay tonga mampahery anay mandrakariva, na inona na inona sehatra misy anay marina foan'izany, na anivon'ny tokantrano, anivon'ny fianakaviana, anivon'ny faritra zay misy, anivon'ny fiangonana, anivon'ny firenena,
fa nahainao masina anokatra ny sainanao ampanahytsiraray avy fa tena fitiavana anao ary nyteny amin'ny olona rehetra tsy te hahatonga loza fa te hanavitra misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy anao na fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrapariva.